aiza ho aiza commune ambanivohitra mahitsy aiza ho aiza ny fiainan'ny tantsaha-mpamokatra amin'izao firoborobon'ny fandrosoana izao. Komina iray amin'ireo 420 mandrafitra ny distrikany Ambohidratrimo i Mahitsy. 720 kilometatra miala avy eto Antananarivo no misy azy. Lalana fiarakodia vita ao anatin'ny adiny ray eo. Renivohitry ny fifanakalozana ara-barotra ity komina ity efa hatramin'ny vanim-potoana fahampanjaka. Ny andohan'ny anarana Mahitsy dia noho izy nisy lalana nanivaka ho an'ireo vahiny rehetra na avy any andrefana na atsinanana ka hiditra teto Antananarivo ary nahafahana nanao itsin-dalana. Midadasika hatrany amin'ny 470 kilometatra tora-droa ny velaran-tany ny komina ambanivohitra Mahitsy. Misy fokontany raika amin'ny 30 ao anatiny. Io no komina betsaka fokontany indrindra ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo. 427,705 alina ny isan'ny mponina ao ankehitriny. Ireto avy ireo komina manodidina ny Mahitsy. Ao avaratra misy ny Antanety Mahazaza sy ny Ambohimanjaka. Ao atsimo ny komina ambanivohitra Antambolo sy Ambohimasina. Ao atsinanana ny komina Nosiala ary ao andrefana ny komina Mpanitokana sy Mananjara. Betsaka ny fiara fitaterana mampitohy ny komina Mahitsy amin'ireo komina manodidina azy. Noho ny fiamaron'ny mponina dia efa miaratsy ny lalana no sady miatery. Misy mihitsy aza ny fitohana ny fifamoivoizana ao atapon-tanànan'ny Mahitsy izay andalovan'ny lalam-pirenena faha-4. Manomboka any amin'ny komina Teroka any izy iny ka mifarana taty amin'ny komina Mpanitokana ato anatin'ny distrikana Ambohidratrimo dia tena potika tanteraka ka izay lalana izay tokoa dia mila fanamboarana satria isan'ny antoka anankiray ny fampandrosoana ety anivon'ny komina ity mba ialana amin'ilay embouteillage. Misy toerana anankiroa azo amoronana izany dia ary ambany avaratry ny tanàna sy ato ambany atsimo ny tanàna. Azo arindra tsara ireo raha ohatra ka vita soma tsara. Malaza amin'ny fisian'ny vokatra maro tahaka ny legioma sy felika ny ao Mahitsy. Tahaka ny tontolo ambanivohitra rehetra, ny eo atapon-tanàna no misy ny karazana sehatra hafa iroborobon'ny fivarotana, fa ny fokontany hafa dia rakotry ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Fokontany iray antsoina hoe Antandrokomby no isan'ny notsidianay tao amin'izany komina Mahitsy izany. Mbola tena tontolo ambanivohitra io. Isan'ireo fokontany lalovan'ny fanamboarana ny lalan'ny atody ankehitriny. Tamin'iray ora tolakandro, tazanay eny Antsaha ireto mpamokatra legioma ireto. Isan'ireo tantsaha 520 isan-jato tsy mba manana tany fa mindrana tanin'olona izy ireo anaovany ny voly avitra. Manomboka ny volana Mey hatramin'ny volana Desambra dia mifampiraharaha amin'ny tompon'ny tany ireto tantsaha ireto ka manao voly avitra eo tahaka ny tongolo, korzety, arikovera. Io vokatra arikovera io no tena iazakazahan'ny mpamboly maro manodidina an'Antananarivo amin'izao satria orinasa iray no miantoka ny masomboly sy ny zezibazaha ary ny fanafody bibikely. Omena ireo tantsaha io ary ireto farany no mamboly izany. Rehefa miakatra ny vokatra dia io orinasa io ihany no manangona azy. Alainy 510 ariary hatramin'ny 900 ariary isan-kilao amin'ireo tantsaha ny vokatra arikovera. Ny ambony vokatra eny Antsaha kosa dia anampiny ny mpamboly ny fidiram-bola keliny. Zay zao etikatra raha mamboly an'ireny fambolena ireny zao tsy mahafohinana fa alefa mandeha entina makana Antananarivo any vidanana vary, ampianarana ny ankizy, ny fitaovana rehetra io, mba ampitafitana anazy hoe mba hifianarana mba ahitany asa fivelomana fa mba tsy ohatra zao no ataony. Fa mafy zao mitana andro zao, mamboly ohatra zao manondraka tsisy rano, mijaly. Mandeha miakatra alain'ny mpandanja zao tony dia mety entina akana Antananarivo any.
alanjainy amin'ny fa misy tôbila maka dia mety asa zay anaovany azy Antananarivo any tsika hoe ahoana fa zalo mbola tsy nahita le fanaovany azy Antananarivo. Karakaraina mandritra ny iray volana eo eo ny fototra harikôvera dia efa azona vony azo tazana mandritra ny 3 na 4 bolana isan'andro. Dia ny anenjany an'ity fameriny ity indray mba mitimity vokatra kely rehefa mity ampanao legioma zany sisany. Isaky n'inona reo no mitany? Isan'andro. Tango zao maraina dia aterina ny maraina dia tangosany hariva dia ampiana maraina dia aterina indray ny maraina apitso. Ainy nambolany azy zany amin'ny vazaha reny maka. Dia izy mamatsisesika dia anina aterina vokatra. Dia tamin'ny Vetsainky Zoay zany iny no latsaka zao ry. Dia efa nijanona zo iny dia efa tapitra aloha iny. Dia mamerina indray zany. Dia ity Vetsainky io teny no nandeha. Dia ity zany vao anatin'ny tango zany zo. Mila rano izy dia ao amin'ilay volana Zoay iny zany izy dia mila rano fa indroa isan-kerinandro. Efa nanomboka tany amin'ny taona 750 tany hoany no nitrandraka ny fiompiana akoho manatody lava ny mponina tao amin'ny commune Mahitsy. Ny andro roborobo izany nanomboka ny taona 2012. Miamitombo ireo mpisehatra amin'ny sehatra asa fiompiana akoho manatody lava io ankehitriny. Iray amin'ireo mpiompy sy mpivarotra izany voahirana. Mamatsy ireo tsena maro eto Antananarivo ary hatrany amin'ny faritany ihany koa aza. Mbola mpianatra izy no efa sady nilomano tao anatin'ny famokarana sy fivarotana atody ary niezaka nampitombo izany rehefa vita ny fianarana ka manana hatramin'ny toeram-piompiana akoho maro izy ankehitriny. Formation manokana aloha tsy dia hoe nisy be hoe ahoana fa nampiana-tena zany dia manodidina koa moa mpiompy daholo ny namana sy ny anana dia makatraika efa amin'ny zareo efa lehibehibe ireny. Misy izy hoe maka zanaka akoho kely mihitsy ianao voafoy indray andro. Dia misy ianao efa maka afapana 2 volana. Mitovy amin'ny vidin'ny akoho 2 volana, ny sakafo laniny sy ny traitement ny mandra-pahatongan'izy manatody. Izany hoe izao izy zao lasa manatombo kely satria ny akoho taloha eo amin'ny 4 bolana eo dia manatody. Miova le rasin'ilay akoho tsy haiko na le toetrandro ve sa izay mihitsy le akoho fa lasa any amin'ny 5 volana mahery 5 volana any vao manatody dia somary manatombo kely izy zany. Manatombo be mihitsy moa zany amin'izao tsy ohatran'ny taloha. Nanimba zavatra maro teo amin'ny asa fiveloman'ny mponina sy ny fidiram-bolan'ny commune amin'ny ankapobeny ny fisian'ny krizy izay nandalo. Rahoarina amin'ilay folo-taona lasa dia hita hoe miroborobo fa tao anatin'izay le confinement izay fotsiny izy no nanana olana kely satria ny lalam-barotra zany nikatona tanteraka dia ilay mpiompy mahatsiaro maty antoka dia nivarotra an'izay akoho kely mba nananany satria tsy araka intsony ilay sakafony dia hotely tsy maintsy namidy. Ny atody tsy misy mpandray, ny atody avy eto Mahitsy dia ny ankamaroany mandeha any amin'ny faritany fa Antananarivo moa zany mazava ho azy. Raha ny tokony ho izy zany dia tokony mandoa ristorina aty amin'ny commune ny mpiompy nefa vokatra izay ilay zavatra niaina amin'ny firenena izay dia tsy nisy. Ny vokatra vokariny eto moa zany dia miakatra ny Antananarivo, mamatsy ny mponina Antananarivo ny ankabetsahana. Misy aza hatrany amin'ny faritany satria tonga hatrany Toamasina Mazanga Fianarantsoa iny raha tsy teny afa-tsy ny hoe atody sy ny legioma. Inona kosa ny fomba fijery na fisainana tsara raisin'ny tanora mba ahafahany hiatrika ny fiainana sy hosa andray andraikitra? Somary mahavalalana ihany zava-misy any antsika menakavy eto Madagasikara, tsy hoe eto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Tsy natao ampiravoravo tanana nefa izay fa tena ilaina mihitsy ny ataontsika hoe fijoroana, fametrahana ny maha izy azy ny tena dia tokony hananana aloha zany izay hoe faniriana te hivoatra izay. Dia efa ela be tsika malagasy mahay an'ity hoe fahaizana miara-monina ity, tokony hapetraka tsara io indrindra ho antsika tanora, ho anareo tanora moa fa izay efa somary antitra fa ilaina foana zany izay hoe fahaizana miara-monina izay zany hoe fandinihana ny fiainanao ahoana na afahako miara-mipetraka miara-monina mifandray amin'ny olona sasany dia ampiasao ny talenty, mahaiza mampiasa ny zava-misy eo am-pelantanana. Io zany tenena hoe raha fomba fitentsika dia ny hoe aza mitomana randrana manendrika ny hafa. Ho antsika tanora aza mitelona, fomba fitenin'ny tanora zay hoe mitelona ambolony fotsiny ny zava-misy fa izao
mijery a mandinika lasa amin'izay mikatroka manana fahasahina anomboka zavatra aza voatery miandry ny hafa foana manana zay le toetsaina hoe manana fahasahina anao zavatra tsara. Iray amin'ireo commune nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ny commune ambanivohitra Mahitsy ao anatin'ny distrikany Ambohitra Atrimo. Isan'izany ny biraon'ny commune izay trano miezinezina notokanana tamin'ny taona 2004. Amin'ny mahatontolo ambanivohitra azy dia misy tany azo volena marobe ao Mahitsy. Mahery ny 507,000 hektara ny tanimboly ao anatin'ny commune ambanivohitra Mahitsy. Ny 29,000 hektara amin'ireo dia tanimbary avokoa. Misy tohadrano 8 manondraka ireo tany volena ireo. Tsy dia masehaka loatra raha jerena satria ny 3,700 hektara ihany no voatondraka izany tohadrano izany. Olana ihany koa ny rano fisotro madio an'ny mponina. Ny taona 2004 no nahazo pompin-drano ny fokontany rehetra tao Mahitsy. 20 ny anjaran'ny Mahitsy renivohitra tamin'izany. Raha natao ho an'ny olona 3,000 ireo fotodrafitrasa tamin'izany ireo, efa olona mahery ny 2 alina no mampiasa ny iray amin'izany ankehitriny. Mbola zara raha ny 100 ny tokantrano amin'ny commune Mahitsy ihany koa no mbola voavatsy herinaratra. Hita fa sady tsy maharaka no miasimba ireo fotodrafitrasa rehetra ao anatin'ny commune ambanivohitra Mahitsy ankehitriny. Tsy mifanaraka intsony amin'ny fotodrafitrasa naorina tamin'ny 15 taona lasa araka izany ny zava-misy ao amin'ny commune ambanivohitra Mahitsy. Ho azy izany ny hafaran'ny fampandrosoana ato amin'ity commune ambanivohitra Mahitsy ity.